J'ai tellement des actualités uniques, dynamiques et renversantes dans le journal TV. Choisissez des matériaux sûrs pour vos constructions et votre foyer pour ne plus stresser. Vatimax, Manulcianoni Vaovao. Tolopahafana amin'ny endriny vaovao no iainan'ny vahoaka malagasy ankehitriny noho ny tsy fahaiza mitantana nataon'ny mpitondra. Raha toa ka tolona ialana teo ambany zioka ny vahiny no natao tamin'ny 47, mbola mitoy izany tolona izany amin'izao fotoana. Pseudo-fahafana no hita eto taorian'ny tolona natao teny Amboditsiroatra, hoy ny filohan'ny antenimieram-pirenena androany. Efa nisy ny fitaka tamin'ireny fotoana ireny raha ny fanazavana fa ny olona no nambakaina. Misy fiantraikany betsaka amin'ny fanarenana ny kompania mpitaterana Madagascar Airlines ny tsy fampiaran'ny fanjakana ny vérité des prix amin'ny resaka solika, saingy tsy mampiova hevitra ny fanjakana izany. Nambaran'ny tale generalin'io kompania io fa ny fahalafosan'ny solika no isan'ny tsy mahatafarina azy ireo ary tsy mampazoto ireo kompania hafa hiasa eto amintsika. Tsy ny trangam-piarahamonina iray no andraisana fepetra amin'ny lafin'ny fanolanana fa ilaina ny mamantatra ny fototry ny olana. Miainga amin'izany ny fitadiavana vahaolana, hoy ny mpikaroka nanao fanadihadiana momba ny fanolanana. Any ivelany, olona manodidina ny 570 amin'izao fotoana no fantatra fa namony aina, vokatra ilay fanafihana amin'ny tapiadiana nataon'ireo vondrona islamika ao Maleriva tamina toerana fanaovana fampisehoana iray, tsy lavitra kory any Moscou renivohitra. Antotanisa izay ahina hiakatra raha ny nambaran'ireo manam-pahefana ao an-toerana. Ny andinidinin'ireo avy hatrany ary. Manolotra ny araba tompoko lasy tompoko avy amin'ity aliny sabotsy fa 13 ny volana martsa taona 2024 ity asiako ampanajana nanaraka ny fotoan'ny fampalalam-bavaotsika amin'ity alina ity. Ny anomboantsika izany tolom-pahafahana amin'ny endriny vaovao no ianan'ny vahoaka malagasy ankehitriny noho ny tsy fahaiza mitantana ataon'ny mpitondra fanjakana. Raha toka tolona ialana amin'ny ambanin'ny zioka ny vahiny no natao tamin'ny 7 mbola mitony tolona zany amin'izao fotoana izao raha ny fantapatra. Dia rahantsika ny mahatonga soratra. Nazava ny tenin'ny filohan'ny antenimieram-pirenena Christine Razanamasoa teny Tsimbazaza androany fa pseudo-fahafahana no misy eto Madagasikara. Nambarany fa efa nisy fitaka natao tamin'ny vahoaka sy ireo nahatsapa-tena ho tia-tanindrazana tamin'ireny tolona natao teny Amboditsiroatra ny taona 20 ireny. Ankehitriny 12 taona aty aoriana mitohy hatrany izay lainga sy fitaka izay ka mahatonga ny firenena ho tafiditra lalina anaty fahantrana tahaka izao. 12 taona taorian'ny tolona natao tsy misy vokany ho an'ny firenena sy ny vahoaka malagasy. Tsy 12 taona ihany raha tohizana ny tantara fa 7 taona aty aoriana ny tolona 47 ihany koa. Raha toka tolona fitakiana zo amin'ny mahaolona no natao tany aloha, tolona ho an'ny fahantrana sy ny fijaliana, ateraky ny fiakaran'ny vidim-piainana ary ny tsy fandriam-pahalemana, vokatry ny tsy fahaiza mitantana ataon'ny mpitondra no atao ankehitriny. Raha tolona ho an'ny fitiava-tanindrazana sy ny fahafahana ary ny fahaleovan-tena no natao tany aloha, dia mbola izany tolona izany no misy amin'izao 7 taona aty aoriana izao. Tolona ialana teo ambany vahoan'ny vahiny no natao tamin'io taona 1770 io ary mbola mitohy izany tolona izany amin'izao fotoana. Antony, ny vahiny no manjaka. I Andry Rajoelina aza manana zo-pirenena vahiny, zo-pirenena frantsay. Raha ny tantara hatrany, nandritra ny fanafihana nataon'ny tafika frantsay tamin'ny taona 577 770 na tamin'ny 770 na taty aoriana izay aza dia nisy hatrany ny mpamadika tanindrazana noho ny fitiavan-tena sy ny fikatsahana tombotso manokana. 7 taona aty aoriana mitohy hatrany izay famadihana tanindrazana izay ary misy amin'ireny mpamadika ireny no miseho tia tanindrazana. Amin'ny ankapobeny, ny fitiavan-tanindrazana dia tsy fivadihana amin'ny firenena. Isan'ny endrika anehoany izany ny fanajana ny sainam-pirenena, ny fanajana ny tenim-pirenena sy ny fandraisana anjara amin'ny asa tao eny anivon'ny fiarahamonina sy ny firenena ary koa ny fandoavan-ketra.
eo ihany koa ny fanajana ny fitsipika napetraky ny fiarahamonina mba hisiny ny fandripahalemana sy ny fifanajana ny fanajana ny lalàna mifeny fiarahamonina sy ny fanatanterahana ny tsakany sy andavany ny adidy miandra ny tsirairay avy araka izay toerana sy andraikitra misy azy avy aiza ho aiza ny tena fitiavan-tanindrazana amin'izany raha toa ka misy ny tsy maty manota eto amin'ny tany sy ny firenena raha toa ka misy ny tsy fanaran-dalàna sy ny hoe misy olona ambon'ny lalàna aiza ny tena fitiavan-tanindrazana raha toa ka ny tsy fandripahalemana no lasa andavanandrom-piainany ny mponina tsy tokony ho adino fa matoa napetraka ireny daty manatantara amin'ny firenena ireny isan'izany ny 7 martsa 47 dia nisy ny ady sy tolona natao tao anatiny nisy tanjona tiana hotratrary natao fa tsy sanatria kory ho verimaina fotsiny ny rana latsaka sy ny fahafoizantena nataony malagasy fahiny ilaina ny fahatserovana azy ireny amelona indray ny faniriana ampandroso sy anatsara bebe kokoa hatrany ny fiainana saingindrisy raha ny hita ankehitriny noho ny tsy fahaiza mitantana hatrany tsy mitsaha mihemitra i Madagasikara tsy misy tsy marary na ny saina na ny vatana na ny fanahin'ny malagasy antony tranga tsy fahita tao anatin'ny enimpolo taona araka ny fomba fiteny no miseho lany etsero pseudo fahafahana no hita taoriny ny tolona natao tena Ambotsiroitra hoy ny foloan'ny anteny miram-pirenena Razanamaso Kristina tamin'ity androany ity teny Tsimazaza efa nisy ny fitaka tamin'ireny ny fotoana ireny raha ny fanazavany fa ny olona ndo nambakainy dia arahantsika ny fanadidina entiny Gaëtan Andriatsilavo pseudo fahafahana no misy eto Madagasikara hoy ny foloan'ny anteny miram-pirenena raha nandray fitenenana tamin'ny hetsika fampiarabanana tratran'ny taona vaovao niaraka tamin'ny vovonana panina FFKM sy ireo antoko politika ary fikambanana politika samihafa teny amin'ny kafetaria Tsimbazaza androany tsy izao zava-misy ainan'ny firenena izao no ny fanarahana nandritry ny tolona natao 12 taona lasa zay hoy izy ny tolona ny malagasy 12 taona lasa zay velom-panantenana tamin'izany fa amin'izao fotoana izao firenena farany izay mahantra i Madagasikara toy izao tsy izany na mpanantenana ny mpiray-tanindrazana amintsika na ny mpiray-tanindrazana amiko na ny mpiray-tanindrazana aminay ny tena marina dia toy ireny jamba hiala amin'ny maizina ireny izahay tamin'ny tolona natao tany an-danabe ka nahatsapa hoe tenene kay dia efa nisy ihany kay izany fitaka fa zahay angamba no vendrambendrana ka dia nandeha ampinona sy ampatokisana aditiko ny milaza an'izany satria olom-boafidy aho tompoko piheny ny feo vahoaka ngay vahoaka no nahatongavana amin'izao maso olom-bava-bahoaka izao ka tsy hotsiny ary tsy hiray tsy trombakomba kosa amin'ny fitondrana ny vahoaka ary ny lalana ilaina pahatsegivona veniny akarana tao ambonitsolotra ka nylazany fa hoe hody fa saodia fa izahay kosa zay te nandeha tao anatin'ny finoana tanteraka dia zay te handala zany natao hoe fahafahana dia nanjohy anambotsirohitra kinanjo fandrika tanteraka natao kinanjo pseudo fahafahana no hita sy no raisina 12 taona atyarina ho iaho dia mbola tsy azo zany tena fahafahana izany vo maika aza tafahitsoka agny agnatin'ny fahantrana mangaty ady ny vahoaka malagasy sady miaina hiankoa ao anatiny fampanantenana tsy tanteraka miaina ao anatin'ny aizina
miaina ao agnatin'ny loto tsy fahasalamana ary anatin'ny fahatrana tokoa ny vahoaka malagasy. Mbola nanamafetrany ny filohan'ny anteny mera-pirenena teto fa ny olona no olana eto amintsika fa tsy ny rafitra. Io olona io no mandetika ny malagasy sy ny firenena anaty fantrana lalina. Sakana makadiry dia olona misakana fa tsy rafitra. Anisany misedra ny mafy an'izany dia ireo grand projet structurant, ohatra ny énergie zay efa nitarainany nandray fitenenana teo, ny lalana olana izany da lalana migodana autoroute. Amin'izany rehetra izany dia olona mandrakariva no sakana mirafitra. Toraka izany ihany koa ny grande mine, olona no olana fa tsy mirafitra. Samy milaza mahita itsika mikasika an'izany reny scandale zay vao mainky manamavo ny lazantsika malagasy. Inary ny vahaolona aza miandry ny vavako hiteny ianareo. Fantatro ny ao an-tsainareo, fantatro ny ao am-ponareo. Ny ao am-po tsy miloka fa mahita vahaolana ny anareo. Nisy nanao aza nanome teo ny taratasy ny fo agnaty valopy hoe zahay manolotra zay vahaolana ho an'ity firenentsika ity. Fantatro ny fanirianareo tsy vaky volo, fantatsika mpiray tanindrazana ny fototry ny jaly mahazo atsika fa dia zany ho moanga olon-dehibe. Eko dia inga amin'ny teniny avoapoapo fa ny fotoana manapetra ary izao fangirifirina izao dia mitaky ny apitso hiova. Nandritra ity etsika androany ity, nisy ny fiainona ireo marary ny firenena avy amin'ireo antoko, fikambanana, syndika, solomavambahoaka sy ny sisa tonga namaly ny antso. Nisy ihany koa fiarabana sy ny firaritsony filohan'ny anteny mera-pirenena ary fanolorana fanomezana ho azy. Afahany solomavambahoaka ere, afahany vahoaka malagasy iray manontolo manova ny tantaram-pirenena ny fifidianana solomavambahoaka amin'ny fahasivamboapolo ny volanambe ho avy izao. Raha ny fanehoan-kevitry Tabera Andriamanitsoa tamin'ity androany ity. Tsy azo maro anisa velively ny mpitondra fanjakana ankehitriny eo anatrehany ny olana menjady amin'ny vahoaka malagasy raha mandeharaka ny tokony ho izy zany fifidianana izany raha ny nambarany. Efa ao anatin'ny fihetsiketsena tanteraka eo amin'ny fifidianana solomavambahoaka avokoa ny antoko politika sy ireo izay mieritreritra ny ireo tsoka fidina amin'izao fotoana ny pré-campagne izao. Manao izay ho afany azahoana ny maro anisa ankilany avy amin'ny antoko ny mpitondra fanjakana mba tsy hahavoazongozona ny andrajoel amin'ny toerany. Ankilany malona ny zava-misy ankehitriny sarotra ho azy ireo ny ahazo izany maro anisa izany koa ny mpanao politika Tabera Andriamanitsoa androany. Efa miomana amin'ny alabato izy ireo sy ny fampiasan'ireo lehibe ny district ho erim-pamoretana mba hampandady ireo kandida atolotry ny antoko TGV. Raha izy mety tany demokratika hoe fifidanana tena magnaraka lalàna izy dia magnovo ny tantaram-pirenena satria tamin'ny fifidanana présidentielle teo dia misy 90% sy nandeha nifidy nanaraka ny tory-larany nomeny ny collectivité candidat. Raha ireo 90% reo zany tena andeha hifidy do majoritaire ny mpanohitra anama assemblée nationale zany dia magnovo tantaram-pirenena izy amin'izay. Fa sy zany zava-misy eto Madagasikara eto fa ny fitondrana anao zay azo natao koa zany alabato anazy ny CENI, anazy ny ACC dia anazy ny gouvernement ny ministre ny affaires étrangères, ministre ny intérieur zay baiko ny chef district
i chef district baiko ny boriboritany raha délégué d'arrondissement sy ny fokotany dia anao zay fomba azahoany koa zany ny fitondrana. Na mafisy ny ty mpanao politika izay efa solovamboaka teo aloha ity ihany koa fa sahala amin'ny zava-misy amin'izao fotoana izao no niainan'izy ireo. Nadritra ny fitantana ny filoha teo aloha didiratsiraka ary nanana solovamboaka maro anisa sy olona maro anisa ihany koa ny teo anivon'ny fitondrana tamin'izany fotoana izany fa tsy nahatana ny hetsi-bahoaka izay teo anatrehan'ny olona maro samihafa. Na maro anisa ny mpitondra fazakana eo nataoneny zany tamin'izay Arema maro anisa ihany député ny Arema maro anisa zay tamin'ny 70 député zay nefa de nongana ihany sy famaronao isy ao amin'ny assemblée nationale napatazakanao fa ny fanekeny vahoaka anamfotona anao zay no mapatazakanao na maro anisa anao angalabaty eo zay tamin'ny Arema anay daholo no fokotany anay ny maire anay ny gouverneur anay sy olom-bavoaka anay ny sénat nongana ihany zay dikan'izany teo koa iravalmanana anady daholo sy olom-bavoaka anady rehetrarehetra nongana ihany izy sy ny famaronao isa ao amin'ny assemblée nationale na amin'ny institution na paharitra anao fa ny figerevanao ny vahoaka io fa sy mizaly ho masakafo izy amin'ny ara-dalàna mahafapampianatra zanany izy e sécurité tsisy vonolo mamon'olona sy manafika sy zay ivana fa ny datin'ny fahasivambaroapolo may ho avy izao no tanterahana ny fifidanana solovamboaka ny Madagasikara araka ny tetandro navoaka ny seny izay efa nekeny ny gouvernement. Misy amin'ireo ministra ampierinasa ankehitriny no efa tazany ny fotony ary mamofombofona ny irotsaka ho fidina solovamboaka io izay tsy maintsy ametra-pirana atsoatsy mba ho fanajana ny voalaza ny lalàna. Vola manodidina ny 10 miliara ariary eo no voadikodina eo anivon'ny commune ambony vohitry Mananara avaratra amin'izao fotoana izao raha ny nambaran'ireo mpandolo-tsaina ny tanàna ao antoerana. Ity vola ity izay azo avy amin'ny alalan'ilay tetikasa fitsinjarana raha ny fisotro madio ho an'ireo mponina isan-tokantrano saingy tsy hita mazava hatreto nandehana ny vola sy izay nanaova ny ben'ny tanàna azy. Mialohan'ny taona 2024 nisy ny fanarahana teo amin'ny fiadidina ny tanàna ny Mananara avaratra sy ny teo anivon'ny orinasa tsy miankana EGC 3S ho fitsinjarana ny rano fisotro madio eo anivon'ity commune ity. Taty aorina ny taona 2024 no fanany ministeran'ny rano sy ny fidiovana ity fifanarahan'mpitantanàna teo anivon'ny commune sy ny orinasa EGC 3S ity noho ny tsy fahafenoany ty orinasa tsy miankana ity intsony ny fepetra rehetra izay ny fanarahana tena ampiandohana. Taorin'izay nanomboka ny volana oktobra taona 2024 io ihany no raisiny teo anivon'ny ministera voakasika ny fanapahan-kevitra fa eo anivon'ny fiadidina ny tanàna ny Mananara avaratra no mandray an-tanana io asa io sy ireo vola rehetra azo avy aminy. Tsy nampahafantary ny ben'ny tanàna ireo mpanolo-tsain'ny tanàna ankilana izany fanapahan-kevitra izany fa nokobokobony ny samiriry ihany ary tsy hita mazava ihany koa ireo vola niditra mandraka ity androany ity. Taona maro ny fadimy taorin'izay tsy nanome fanazavana ny ben'ny tanàna na efa nisy aza ny fangatahana izay nataon'ireo mpanolo-tsaina ny tanàna ary tsy hita mazava ihany koa ny nandehanan'ireo vola be izay efa mahery ny 10 miliara ariary raha nambaran'ireo mpanolo-tsaina ny tanàna hatrany. De gaga zegny zay avy afara to mahita fa hoe misy taratasy zay mienga avy any amin'ny ministèren'ny rano zay milaza fa hoe ny fitantanana rano de apetraka amin'ny commune amin'ny alalan'ny mpanolo-tsain'ny commune de tokony hihiditra amin'ny kitapom-bolan'ny commune zegny le vola fa zay zegny tsy nampahafantariny zay taratasy zay afa-tsy taty afara efa tamin'ny volagna lasa igny zay vao nahita hoe zao le taratasy miainga avy any amin'ny ministèren'ny rano. Io rano io zegny eto Mananara de misy agny amin'ny 2400 mahery ny abonné zay magnefa vola isam-bola tsy hainay hoe mandehaiza io vola io ary efa matetiky zay magnotany hoe manakory moa fitantan'ny rano io teteza mita izy teo de mbola miandry vita le captage avy agny Ambatomilongo zay vao magnano appel d'offre tsikany de taty afara efa atao le appel d'offre nandalo taminay le fanapahagna hoe hagnano appel d'offre fa hatreto mbola tsy regninay hoe nanakory le appel d'offre. Mahagaga zay zegny mariny mahita taratasy avy tamin'ny ministère hoe anjaran'ny commune mitantagna le rano mandritra ny teteza mita nefa
ny vola tsy miditra amin'ny kitapom-bolany commune nagnano budget primitif zay nandritra ny roa taogno zao tsisy ligne budgétaire idirany zay vola zay atao agnatin'ny kitapom-bolany commune azo verifiena tsara zay any amin'ny percepteur raha ny fantatra ity be ny tanàna izay manodikodina ny volam-bahoaka ity no heverin'ny mpitondra fanjakana fa ho isan'ny kandida avy amin'ny antokony izy ireo amin'ny fividianana solavam-bahoaka ny daty ny 7 Mey ho avy izao ny be ny tanàna ny manana ravaratra ankehitriny izay efa manao sady ireny pré-campagne ireny ary mamono omby isaky ny commune izay tsy tiany baraingo apetraky ny vahoaka ao an-toerana ny hoe io ve zany ilay vola be izay azo avy amin'ny alalan'ilay tetikasa fitsinjaranarany fitsotro madio izay tsy hita mazava ny nandehanana sa vola avy aiza no afahany manao izany rehetra izany efa nisy fandefasan'ireo solon-tena ny vahoaka taratasy fitarainana teo anivon'ny PAC na ny pôle anticorruption mahakasika ity zavatra ity fa tsy mbola nisy satreto ny fanadidiana izay natao velon-taraina manoloana ny fanodikodiana mbola misy io araka izany ny vahoaka ao manana ravaratra ankehitriny ireto vahoaka ireto izay milaza fa voafitaka ny mpitondra fanjakana izay mieritreritra ny anolotra ity be ny tanàna ity ho kandida ho solavam-bahoaka misy fiantraikany betsaka amin'ny fanariana ny compagnie pétrolière Madagascar Airlines ny tsy fampiarana ny fanjakana ny vérité des prix amin'ny resaka solika 5 tsy nampiova hevitra ny fanjakana izany nambarana tele général io compagnie io fa ny alafony solika io no isan'ny tsy matafarana ity compagnie pétrolière Madagascar Airlines ity Nela Ranelson nanao tatitra mahakasika ny fivoarany compagnie pitanterana Madagascar Airlines ireo tompony andraikitra tamin'ny tsisy orinasa mpanjakana itsisy ny alakamisy lasa teo nambatra ny faisan'ny olana lehibe tsy matafarana ity compagnie pitanterana itsisy ny falafosan'ny solika fahaizana ny koa ny antony tsy mahatonga ireo fa compagnie hafa hiasa eto Madagascar raha ny fanazavana raha toa ka hoe latsaky ny 300 ny solika jifainay azo heverina ny mety fanafarana jet fa raha toa ka mbola io vidin'ny solika io tsy afaka manao izany izahay antony lafo loatra ary mba hamerenana ny tombony tsy maintsy mampiakatra ny saran'izay tsy azo heverina alohany amin'izao raha toa ka mininy izany azo heverina ihany koa ny fampidirana ny sarany eo amin'ireo sidina iraisam-pirenena izany no isan'ny olana eo amin'ny resaka fifaninanana amin'ireo kompania hafa amin'izao ary tsy izany ihany fa izany ihany koa no antony tsy maharisika ireo kompania hafa hiasa eto Madagasikara. Les coûts pour opérer à Madagascar sont très élevés à cause du carburant en particulier. Zay ivony isan'ny takin'ny FMI na ny Fonds monétaire international amin'ny fanjakana malagasy ny fampiarana ny vérité des prix amin'ny resaka solika saingy manao be marina atrany ny fitondram-panjakana malagasy amin'ny fampiarana io vérité des prix io tokony ihidina ny vidin'ny solika eto Madagasikara vao mihidina ny vidin'ny solika eo amin'ny tsena iraisam-pirenena saingy tsy izany no misy fa efa misy ny fifanarana eo amin'ny fanjakana malagasy ireo mpandrara solika ka izy ireo no mametraka ny vidin'ny solika eto Madagasikara izay tsy mifanaraka amin'ny vidiny eo amin'ny tsena iraisam-pirenena fantaniana mipetraka araka izany ny hoe tena vonona ampandroso any Madagasikara tokoa ve ity fitondrana ity sa resaka ampandrinadrisany vahoaka malagasy fotsiny any izany iverenantsika kely ny tontolon'ny politika vonona hiatrika ny fifidianana izay hosoloavam-bahoaka ary manantena fandresena satria olona akaiky ny vahoaka ny candidat ny collectif ny malagasy natolo tireo ray aman-dreny ary no mentsodrano tamin'ity androany ity tao Federatso ao naneo fa vononany ny candidat ary nampanantena fa anao izay farahiriny manokana ijerevana ny district ny Federatso aingo rakotonirina Kolo TV Federatso no mitondra antsika ny andinindiny zay sady fifampiarabana ny natrarana ny taona vaovao 2024 izao fianona izao no ihany koa fanolorana ny candidat ny collectif ny malagasy ho an'ny district ny fianaran-tsoa voalohany Andriamatoa Patrika Randrianomanana mpampianatra sady ampahaelalana ary tsy dia zoviana ho an'ny ankamaroan'ny vahoaka ny fianaran-tsoa izy no tapaky ny rehetra isolotena ny eo anivon'ny collectif ny malagasy amin'izao azakazaka ny hoe ny Tsimbazaza izao eto anatrareo ray aman-dreny eto anatratsika zay nasaina eto ny tenako ke manangana ny tanako akavanana mianiana eto anatrehanareo vahoaka horetany horen-danitra fa tsy hivadika aminareo vahoaka sy amin'ny ty fianaran-tsoa tany-drazantsika ity natotry ny collectif any malagasy tokoa ny tenako eto fianaran-tsoa ny kena ny fanolorana satria fametram-pitokisana ngezabe ny nataony ekipa ao anatin'ny collectif any malagasy ny hoe mila olona
mandray ndraiky ty fianaratsoa mila olom-baovao fianaratsoa ary mila olona vatona sonodiny tany fianaratsoa ametraka hitarika ny vahoaka any amin'ny tena fiombonana fihavanana eto amin'ity distrika ny fianaratsoa ty satria mila miombona mila miavana isika mba ahafahatsika miroso any amin'ny fandrosoana tsy manavaka fa misokatra ho an'ny rehetra ny tenany satria fihavanana ho an'ny fanovanany tanjona ny fanohanana zany a ny kolektifany malagasy sy ny tenako dia misokatra ho an'ny herivelona rehetra misokatra ho atsika rehetra eto fianaratsoa na mety tsy nitovy zery politika taloha na mety mbola tsy nitovy zery politika omaly fandroany mitovy zery resy lahatra ianao dia afaka miaraka atao anatin'ity kolektifany malagasy ty a manatratra ny tanjona zay tokony ho atao ka marobe zany ny olona vonona iara-dalana hoetantsika siaseonareo tsy kelikely eo ihany moa zany fa ty kolektifany malagasy ty zany a dia fiombonana zay ty kolektifany malagasy ty raha vao patrika ny député ny fianaratsoa zany hoe manana an'le fahefam-bahoaka dia vitatsika ao anatin'ny fotoana fozy aho zay dingana ametrahantsika ny firaisan-kina ny vahoaka ny fianaratsoa zay ary andalo atanatohatra amin'ireo ray aman-dreny isaky ny firaisana fito eto fianaratsoa ary itsika tsy maintsy mampiseho ihany koa fiombonana manefa eto fianaratsoa indrindra eto atapy-tanàna zany a dia sahala hoe fiombonany malagasy rehetra eto daholy a avy amin'ny lavivalonynosy ary mila maneho an'izay ihany koa tsika eto fianaratsoa zany ny hoe fiombonana ty fianaratsoa ty maro ireo ray aman-dreny teo anivon'ny firaisana fito izay mandrafitra ny fianaratsoa no tonga nanotrana izao fifamparabana izao akoatra ireo asolotena ny ireo antoko mivondrona ao amin'ny kolektifa ny malagasy ary indrina ihany koa ireo vahoaka tonga marobe fa nisy ihany koa moa ny nofikena amin'ny tampihavanana ho mariky nyizao fiaonana voalohany izao izany tapany voalohany ty tonivony fampalalam-baovao dia isenty vetivety isika atorotanyreto tokavahatra reto dia rehefa avy eo miverineto ny tenako raikitra ny zarakado ao amin'ny telma zarakado miaraka amin'ny finday telma anomanana no avy fianam-bidy-goavana amin'ny iFil Prime sy S Prime miampy bonus méga isurfena amin'ny fotoana rehetra ararotiaingana mba tsy ho diso anjara hitanao eny amin'ny telma shop akaiky anao na tsy dio ny page zoma.mg. Qu'est-ce qu'Airfiber by Blue Line? C'est une connexion Internet qui transmet vos données à la vitesse de la lumière. Airfiber est connecté à la fibre optique de Blue Line, garantissant ainsi stabilité et rapidité. L'installation est d'une grande simplicité, facilitant ainsi l'accès à une connexion ultra rapide comme jamais auparavant. Imaginez en plus un opérateur qui ne compte pas vos datas la nuit et les week-ends. Chez Blue Line, c'est exactement ce que nous vous offrons avec Airfiber. Pas de flux pour freiner vos soirées Netflix ou vos projets du week-end. Avec Airfiber by Blue Line, vivez le vrai illimité, sans compromis et encore plus rapide. Faites le bon choix et abonnez-vous dès maintenant auprès des Blue Line Store. Fer 5. Calcium et vitamine A avec une bonne dose de rire. Une recette source de 4 nutriments essentiels. Parce qu'il faut de bonnes choses pour bien grandir. La vache qui rit parce que c'est bon de rire. Répète dans mon cœur. Debout, 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 debout. Ça suffit. Laisse-les, c'est pas grave. Arrête, c'est pas grave. C'est pas grave.
Choisissez des matériaux sûrs pour vos constructions et votre foyer pour ne plus stresser. Vatimax, la qualité au meilleur prix. Tafaverina indray sika tompoko lasy tompoko vavy eto nivo ny fampalalam-bavao ny tapany faharoa dia mbola anainganana ao an-trano nanaraka izany hatramin'ny farany. Tsy manana paikady mazava ifehezana ny fidangana ny vidim-piainana ny mpitondra fanjakana ankehitriny. Anka tsy misahatra mitotongana ny sy mihena trany ny fahefa-mividin'ny mponina isan-tokantrano. Voatery miama miafy sy mampihena ny fandaniana ao-tokantrano avokoa ny akamaroany ny isam-batan'olona. Tsy mitsahatra mitotongana sy mihena hatrany ny fahefa-mividin'ny malagasy vokatry ny fahasahiranana lalina izay iainan'ny isan-tokantrano amin'izao fotoana izao hoy ny fanokevitrireo olom-pirenena androany. Ny hoanina anio dia davina anio na ihany koa ahena ny kapoaka sy ny vary arotsaka ao an-tokantrano noho izay fahefa-mividy latsaka ambany dia ambany izay. Tena sarotra tanteraka mihitsy izao ilay fiakaran'ny vidim-piainana. Izay izany aloha dia tena hitako hoe tena miha-mahantra. Na ny sakafonay raha tena mijaly izay amin'izao ny fitadiavana. Izany aloha tena sarotra mihitsy izany hoe intelo isan'andro izany ny sakafo. Satria izao tadavina anio indraindray raha tsy hita. Tsisy mihitsy indraindray mihinana vary sy tapakapoaka. Mavy aloha ilay fitondrana roa taona aina moa izany. Dia 2023, 22, 24 tena hitako hoe tena mijaly fadiran'ovana aloha izao izay hatreto. Fahitako anazy aloha tena hitako hoe sahirana amin'ny malagasy ary tsy ho zaka amin'ny malagasy tsony izao TPN sy vidim-piainana izao satria tena mihenjana ka dia mangataka ny fitondram-panjakana mba tena hoe hijery akaiky momba izay zavatra izay satria tena hita hoe tena manomboka tsy zaka amin'ny malagasy tsony izany le fiainana eto Madagasikara e. Raha mividy entana ianao zao tena sahirana ianao mieritreritra hoe ity vola etiko ividanako aty tonga ianao very-potsina satria tsy mahazo an'ilay zavatra eritreretinao daholo zany ny volanao e. Satria le izy ianao zao raha mampiasa 100 000 raha 100 000 volanao dia ohatra mampiasa ohatrany hoe 25 000 taloha ianao lasa ohatrany tsy mety tsony le izy fa vola fotsiny ngeza fa le zavatra azo kely. Miamena trano ny fahefa-mividin'ny mponina raha ny zava-misy tao anatin'izay 5 taona lasa izay hoy ny fanokevitry ity renim-pianakaviana mpivarotra kitapo sy akanjo ity. Nambarana trano fa ny fitaovana ilaina amin'ny andavanandro toy ny vary, menaka ary na fandrehatra no hiazaka zahan'ny mponina amin'izao fotoana izao. Hany ka zara raha misy ny mpanjifa ireo vokatra toy ny akanjo, kitapo sy ny maro hafa. Ny olona zao amin'izao tsy manam-bola intsony te hividy zavatra ny olona fa amin'ny vola kely. Tsy mandanindany vola toy ny olona amin'izao. Taloha sy izao zany tsy mitovy intsony. Izao raha kaiky veto ohatr'izao taloha tena mivarotra entana tsara izao na tsara ary namidinao tsy dia mividy. Tsy dia mividy toy ny olona amin'izao. Izy ho vidy fa miady varotra be zany. Manena volany an-tanany tsy tianao anao edy mivarotra ambany be. Ny entana izay vidiana amin'izao. Ilay izao kojakoja ny amidinay ohatra hoe reny satroka sy ihany. Tena tsy malafo tsony izay amin'izao taloha izay malafo. Nanamafy ankilany ny mpanao politika fa tsy manana paikady mazava ifehezana ny fitangany vidim-piainana ny fitondram-panjakana ankehitriny. Ny fampiakarana 100 ny karama farany ambany ho an'ireo mpiasa tsy miankina izay tsy avavy velively olan'ny fahatrany eto Madagasikara ho hatrany ny fanazavana. Aty amin'ny tany andalam-pandrosoana aloha zany tsy misy ozy ianao hoe ampy ve ozy ianao mety hava olana. Ozy izy ny manam-pahaizana hoe ny ressource dia tsy maintsy insuffisante foana. Zany hoe tsy mety ho ampy zany io. Na ho akarina ataoko hoe ny karama farany ambany eto amintsika ary ataontsika hoe 1 million d'ariary dia tsy ho ampy mihitsy zany. Fa misy zavatra tokony équilibrena zany ao. Raha hiteny hoe ampy ny fahefa-mividy eto Madagasikara dia tsy ho ampy mihitsy zany. Raha malala zany fa tsy ampy. Ary ambany dia ambany tamin'ny firenena afrikanina izay nandehanako zao mbola mihoatra lavitra be amintsika ny fahefa-mividin'zareo. Kanefany taoko hoe niarana azy fahaleovan-tena tamintsika ihany ny firenena afrikanina sasany ny ankabeazany tamin'ny 1960 nefa tsika nilozany lavitra be. Dikan'izany mila misy zavatra amboarina eo zany miaraka amin'ny vahoaka sy ny mpitondra miaraka. Dia ivony mbola mena mivola latsaky ny 400 ariary isan'andro ny 570.4 ny malagasy raha ny tarehimarika navoaka ny banky iraisam-pirenena ny volana febroary lasa teo.
fa ny adiadina izay natao teo anelanelan'ny taona 2024 hatramin'ny taona 2024 raha io taditra mibaky iraisam-pirenena io hatrany nenantrany ny tampahafahana mamokatra na ny PIB teto Madagasikara vokatr'ireo krizy politika nifandimby tamin'ny taona 2024 sy tamin'ny taona 2025 teo ihany koa ny krizy ara-pahasalamana nateraka ny valanaretina COVID-19 ny taona 2020 hatreto aloha mbola tsy voafehy ny fanjakana ny fiakaram-bidim-piainana tsy misy ihany koa ny politika mazava ampitimbona ny famokarana ato anatiny fa tanina mipetraka araka izany ny hoe aiza ho aiza amin'izany ny fijerenany lafin'ny mahaolona izay nambaran'ny filoha ao anatin'ny politika zato andro ny fanjakana aiza ho aiza ihany koa ny fanantanterahana ireo fampanantenana natao raha tsy tanisa afa-tsy ny famanany olan'ny herinaratra ny famanany olan'ny tsy fandriampahalemana sy ireo maro hafa tsy ny trangam-piarahamonina iray no andraisana fepetra amin'ny lafiny fanolanana fa ilaina ny mamantatra ny fototry ny olana misy eny anivon'ny fiarahamonina sy eraky Madagasikara miainga amin'izany ny tokony fitadiavana vahaolana hoy ireo mpikaroka nanaovana fanadidina momba ity resaka fanolanana ity saika maro ny trangana fanolanana sy fanolanan'olopaty tsy hita sy tsy lazaina eto Madagasikara efa misy ny fepetra izay noraisina saingy maro ny zavatra mila jerena manodidina ny resaka fanolanana raha ny fanazavana ho fanampiana ny fiadiana amin'ny fanolanana misy ny fanadiadiana izay hianovatsiny ny mouvement anifina kangavola izay fanadiadiana entina ijerevana ny antony mahatonga izany sy ny afahana manolotra vahaolana manoloana izany dia ny fanaovana ny famelabelarana anireo fanadiadiana fikarohana fitsiriana nataona mpikaroka anankidimy izay ao anatin'ny asan'ny hetsika nifinakanga mombamomba ny kolotsainan'ny fanolanana sy fanolanana nataon'olopady no resaka androany hitantsika moa zany ao amin'ny fiarahamonina fa maro ary mihamaro foana ny tranga ary misy ny tranga tena hoe miatra amin'ny ankizy kely na lahy na vavy na ny olon-dehibe ihany koa dia hitanay hoe mila jerevana ny fototry ny olana rehefa te hitady vahaolana ny dingana voalohany aloha zany dia ny fampahafantarana androany avy eo dia ny fampahafantarana misimisy kokoa amin'ny olom-pirenena ny valim-pikaroana ihany koa dia etitsika isaky ny ambaratongany manome an'izay hoe mety ho vahaolana satria ao anatin'ilay fikarohana misy an'izay sosikevitra hoentin'ny mpikaroka izay ary hitantsika hoe misy vokany mety misy vokany ihany koa eo amin'ny fandrafetana ny lalàna sy ny rindram-piarahamonina eto Madagasikara tsy ny trangam-piarahamonina iray no entina anaovana fanadiadiana raha ny fanazavana fa ny fototry ny olana no isan'ny tena jerena manokana tamin'izany ny fikarohana izay natolotra androany dia entina maneho fa ny hetsika na ny vahaolana izay atolotra amina olana iray miseho amin'ny fiarahamonina dia tsy tokony ny hainga fotsiny amina fijerevana singa iray miseho amin'ny trangam-piarahamonina ny antony nanaovana ity fikarohana ity indrindra dia mba hahafantarana ny fototra mihitsy hiaingan'ny olana base scientifique no hiaingana fa tsy iseho singa izay miseho eny amin'ny fiarahamonina fotsiny ihany ity fikarohana ihany ity koa dia ny tanjona tongavana dia tsy fijerevana manokana fotsiny ny olona izay nanao ilay seho anankiray fa indrindra fijerevana ihany koa ilay olona niara-ny herisetra mpikaroka miisa enina no nanao fanadiadiana momba ny fanolanana ny fanolanan'olopaty amin'ity hetsika ity izay samy manana ny loha-hevitra sy ny faritra nanaovany izany aorian'ny atrikasa mbola hisy hatrany ny fampahafantarana ny vokatra azo raha ny fanazavana hatrany ilaina ny fampiofanana sy ny fanamafisana ny fahaiza manao ny ireo mpiantsehatra ary sosialy eto Madagasikara ahafahana mitondra fampandrosoana ho an'ny firenena raha ny nambaran'ny ifitoerana iray miantsehatra amin'izay la fampiofanana mikasika n'ity ara-sosialy ity ny ankamaroan'ny ireo mpiantsehatra ara-sosialy eto amintsika izay tsy vitany tsy manana fahaiza manao fa eo ihany koa tsy mahasahana firy ireo trangana sosialy eto amintsika raha ny fanazavana tsy ampyatreto ny fampiofanana mikasika ny asa sosialy na ny travail sosialy eto Madagasikara ankoatra izay vitsy ihany koa na tsy mahasahana firy ny ankamaroan'ireo tranga misy na phénomène social anisan'ireo mpiantsehatra ara-sosialy antony ilaina ny fampiofanana azy ireny ho ny fitoerany iray manofana momba ny asa sosialy amin'ny ankapobeny aloha le
le atao hoe travers social mihitsy ny mbola vahiny amin'ny besiny maro satria afangaron'ny olona izy io amin'ilay hoe mpanao asa soa nefany a olombelona anankiray tena tsy maintsy mandalo fiofanana ary matianina amin'izay sehatra ny ataontsika hoe asa sosialy zay ny atao hoe travers social. Olona anankiray moa izany hitantana olona anankiray manana olana amin'antina situation anankiray ataontsika hoe tsy mahafa-po ary hotantanina ho any amina fiainana mahafa-po zay zany le zavatra anankiray ka nitranga misy eto amin'ny firenentsika amin'izao fotoana izao maro ny phénomène social dia vitsy nefa ny travers social hiatrika an'ireo amin'izao fotoana izao dia mbola anisany ady lehibe zany ezaka mbola atao ny travers social anisan'izany ny STS hatramin'izao ny manentana ny olona oliana ao anatin'izay ataontsika hoe sehatra ny social zay satria mila ianarana araka an'ilay lazaiko teo resaka social io mba ahafahantsika tena hoe mametraka paikady mahomby ahafahana mampandroso ny firenena indrindrandrindra ao amin'ny lafin'izay ataontsika hoe social zay. Ho an'ireo olona manana fahasembanana manokana izao vitsy hatreto raha ny fanazavana ireo mpiantsehatra mandray an-tanana azy ireny eto amintsika. Fahitana anazy ho an'ny olona manana fahasembanana manokana mbola vitsy no mpiantsehatra efa misy fa mbola vitsy ny mpiantsehatra noho ny antony maro samihafa izay mety hoe tsy dia mbola hain'ny olona loatra hoe atraizany lanjany izany hoe manana fahasembanana mandray anjara ao anatin'ny fiarahamonina nefa amin'izao sehatra izao no tena tokony ampandrosoana ny olona manana fahasembanana fa mitondra ny anjara birikiny dia tafiditra ao anatin'izay ihany koa hoe mila mpiroboroboana ihany koa ny fahaizana manokana ny mpiasa sosialy rehetra na éducateur spécialisé izy na assistant social na animateur de développement na agent de développement makasika an'izany hoe ahoana mifandraisana tanana ny olona manana fahasembanana amin'itony fotoana itony ohatra izao amin'ity université ity efa misy ireo ataoko hoe matière na filière izay miresaka an'izay fa somary superficiel ihany ny zavatra tena fantatra ireo mpianatra ireo fa nefana rehefa amin'izao sehatra izao zay manao promotion hoe izao ny momba n'ity asana ity dia rehefa tonga eto mpitsidika stand tafiditra anatin'izay mpianatra fa tena hoe tsy fantatra zareo hoe ay moa mbola misy an'izao zavatra izao zany tokony ianarana manokana izay vao tena hoe afaka mandray an-tanana ireto olona ireto. Jeivina no faranana tamin'ny fomba ofisialy tetsy amin'ny STS Mandrimena Androany ny fankalazana ny andro maneran-tany ho an'ny asa sosialy na ny travail social ho antsika eto Madagasikara. Nisy nandritra izany ny hetsika fampiratiana, fifanakalozana sy fampahafantarana nataon'ireo orinasa fikambanana tsy miankina misehatra amin'ny asa sosialy izay namaly ny anjo. Afampasahirana manoloana ny faratsy ny lalankely eo anatrehany ahafavitan'ny ny asa amin'izao fotoana izao ireo mponina ao anatin'ny commune Ivato iny ny fahavitany ny fotodrafitrasa mamaly ny filan'ny vahoaka izay isan'ny antoko ny fampandrosoana miainga avy ny ifotony. Iray amin'ireo fototry ny fampandrosoana eny ifotony ny fahavitany ny lalana nafahany vahoaka mifamezivezy araka ny tokony ho izy indrindra fa ireo lalankely eny anaty tanàna indrindra fa ao anatin'ny fotoam-pahavaratra tahaka izao ho an'ny commune Ivato. Lalankely misy aroa indray no vita amin'izao fotoana izao izay isan'ny tetikasa mipaka mivantana amin'ny fialan'ny mponina raha nambarana izy ireo. Tena manahirana be mihitsy tamin'ny mbola tsy vita satria mampenjera azony kisilasila be fa dia isorana ny be ny tanàna sy ny tompona andraikitra rehetra mikarakara an'ireny lalankely anelakely hatrany sy ny karazany fa tena mampijaly. Efa vita tanteraka ihany koa ny tranopokon'olona vaovao ho an'ny commune Ivato fokotany Kadravola mba ahafahana mandray ny fivoriam-pokon'olona sy ireo hetsika maro samihafa hanasaovana ny fiainam-bahoaka. Ny asa atao eny ifotony izay tokony amaly ny filan'ny vahoaka raha ny nambarany be ny tanàna. Ny asa ataonay amin'ny vahoaka dia mipaka isa-tokantrano satria raha mahita isika ireo karazana lalankely dia midona any ambaravarany olona tsirairay avy ary tena manala fahasahiranana tokoa. Isan'izany ihany koa ny tranopokon'olona tahaka an'izao fiaraha-miasa amin'ny mpiara-miombona antoka maro sy ireo malala tanana maro ato anatin'ny commune ireo mpandraraha maro samihafa dia mifanolo-tanana aminay avokoa amin'ny asa fampandrosoana. Eo ihany koa ny hetra izay tamberina ndraikitra omenay ny vahoaka dia miverina misitraka indreny ny mponina ao anatin'izany commune Ivato izany. Avy amin'ny ezaka ny commune niaraka tamin'ireo mpiara-miombona antoka eo an-tanàna no nafahana nanatanteraka ny asa fanatsarana sy ny fampandrosoana ny tanàna ity. Tamberina ndraikitra ho an'ny vahoaka ny fanaovana fotodrafitrasa iombolana tahaka izao raha ny nambarandreo manam-pahefana eny ifotony. Androany no andro maneran-tany anokanana ny adiny ray ho an'ny tany arisany nankalaza izany ny ireo fikambanana miaro ny tontolo iainana maro samihafa
tompona ndraikitra amin'ny fikajina sy ny fiarovana ny tontolo iainana avokoa ny olona rehetra ka tokony anova fihetsika sy fomba fisainana mifanaraka amin'izany ihany koa. Ho fikajina ny tontolo iainana sy ny fikajina ny tany androany no andro natokana ho fankalazana ny hetsika adiny raika ho an'ny tany na manokana adiny raika ho an'ny tany izay hetsika maneran-tany. Misy araka izany ny hetsika sy fampirantiana izay nataon'ireo fikambanana miaro ny tontolo iainana. Conceptan'ilay izy dia tsotra hoe entanina ny olona anankiray anokana adiny ray ho an'ny tany. Izany hoe tsy fampiasana herinaratra tena fanaovana fanatanjahantena fikajina ny tontolo iainana fanaovana jardin potager sy ohatr'izany. Amin'ity taona ity 420 dia mihetsika adiny ray ho an'ny tany dia miopana kokoa mahakasika ny fanentanana ny olona rehetra indrindra ny tanora hiaro ny tontolo iainana anao fihetsika tsotra mahakasika ny fikajina sy fiarovana ny tontolo iainana. Tanterahana teto anivony esika an-tanimena ilay adiny ray ho an'ny tany satria ny tanjonay ny cible dia ireo mpianatra ireo tanora eo anivon'ny sekoly anankiray te hanao izay hoe promotion en éducation vert satria haitsika tsara fa ny ankizy mandeha any ampianarana isanandro izany hoe zay no mahatonga anay eto amin'ny esika te hampafantatra ny ankizy izay hoe ohatrany ahoana ny tokony atao raha te hikajy ny tontolo iainana. Maro ireo fikambanana miady amin'nisy fiarovana ny tontolo iainana nandray anjara tamin'nisy hetsika izay no tanterahana teny amin'nisy hetsika androany fa akoatra izay misy ihany koa fa ny hetsika izay tanterahin'izy ireo amin'izay fiarovana ny tontolo iainana sy ny fanentanana ny tanora hiaro ny tontolo iainana izay hatrany. Vitianay androany resaka sensibilisation environnementale amin'ny fampilalaovana ny olona amina resaka jeu de société. Dia ino ampahafantarana an'ilay olona ny resaka momba ny éco-geste ny fihetsika tokony ataony mba hiarovana ny tontolo iainana. Dia mampanao koa izay atelier créatif ahafahana mampianatra ny olona amin'ny fanodonana fako mba ho lasa zavatra vaovao ho zavatra azo ampiasaina izany. Dia ankoatra ny hetsika ataonay ato androany dia mandray hetsika maro samihafa koa izay tamin'ny ity izao nisy any le andro iraisam-pirenena ho an'ny météorologie dia nandray anjara tamin'iny koa izay ary ao anatin'izay ny projet anay koa misy projet maromaro ao dia ny resaka écolo izany hoe fampiarana ny resaka momba ny éco-geste sy ny fampianarana ny environnement eny anivon'ny sekoly mihitsiny. Tompona ndraikitra amin'nisy fikajina sy nisy fiarovana ny tontolo iainana avokoa ny olona rehetra na tanora na olon-dehibe ka tokony anana fihetsika mifanaraka amin'izany. Isaraka natao tokantrano naraka ny fampalalana vaovao antsika hatramin'ny farany metrika ny veloma mandrapitafa samy tsara tompoko lahy sy tompoko vavy filma tompoko. Choisissez des matériaux sûrs pour vos constructions et votre foyer pour ne plus stresser. Vatimax vous a présenté Vaovao. 5G Batelma, des actualités uniques, dynamiques et renversantes dans le journal TV.